Alléluia. Alléluia. Mirabatsika tsirairay izay tafaverina amin'izao hariva izao ary fifaliana mahita mifanatri-tava aminao miaraka manompo ny tompo eto amin'ity toerana ity. Atao fifaliana ho anao izany hoe manompo an'Andriamanitra izany. Asa atao eta mavesatra mihitsy fa atao fifaliana ho anao satria izay nahatonga ny Davida nilaza manao hoe miravoravoa amin'i Jehovah ianao dia omeny anao izay rinofonao. Ataony hoe tsotra be izany miravoravo fotsiny izany ianao dia mahazo izay rinofonao. Hiry ianao tsy mihiry oatra ny hira misy eta mavesatra be. Mivavaka ianao tena mivavaka am-pifaliana be. Manao aleloia ianao tena manao aleloia am-pifaliana be. Tsy misy mavesatra aminao mihitsy izany ilay izy tena sienako ary dia aleloia lavo ty. Rehefa ataonao mavesatra aminao ny fanontona ny tompo dia ataon'Andriamanitra mavesatra koa na nijery ianao azy. Fa rehefa miravoravo amin'Andriamanitra ianao dia omeny ianao izay rinofonao. Mila fanasitranana ianao ao anatin'ny firavoravona dia azahoanao fanasitranana irain'Andriamanitra. Aleloia. Karaha ny tany an'i Davida ianao hoe nahoana ianao Davida anao mijoro vavolombelona hoe efa mba tanora ihany aho fa efa antitra ankehitriny fa tsy hitako izay marina ka nafoy. Dia hovaliany Davida ianao hoe miravoravoa amin'i Jehovah ianao dia omeny ianao izay rinofonao. Tena ilaina mihitsy antsika mifaly amin'ny fanontona an'Andriamanitra. Tsy andohalika dia andohalika hoe rangaka fa ny ela be mihitsy izany. Fa mifaly foana ianao amin'ny fanontona an'Andriamanitra dia hifaly amin'ny fikarakarana anao Andriamanitra. Dia raina Jesosy mafy ny aleloia. Raha ny tena izy tsy izy tokony hiteny hoe mafy ny aleloia fa tokony mandeha ho azy zany. Aleloia. Andray tenin'Andriamanitra isika tsy hita moa dia izany fa samy nampiana farom-peo mpanampy farom-peo dia tsy haiko hoe ahoana moa izany ny fandehany satria samy avidrodrika avy any amin'ale rehetrarehetra tany dia tonga eto indray amin'izao fotoana izao adozy hoe tsy haiko hoe iza zany tena ino ty mampiranona rovitra izay mirahalahy eto ny mbola misy an'izany nofony azy hitako efa somary satria izy efa trany ny avatomandry dia nakao Moramanga dia naketo aleloia. Zaho ndray tsy tonga tany avatomandry fa tonga tany Moramanga dia tao misy anay dia tonga eto aminao indray no ny fahasoavan'ny tompo amin'izao fotoana izao. Nefa atao am-pifaliana ny fanontona an'Andriamanitra satria hery lehibe zany. Aleloia. Aleloia. Andray tenin'Andriamanitra isika amin'izao fotoana izao. Tenin'Andriamanitra ho jerentsika ao amin'ny boky Salamo. Dia rain'Andriamanitra miravoravoa ianao amin'i Jehovah dia omeny anao izay rinofonao. 7:35 amin'ny anaran'i Jesosy. Akino amin'i Jehovah ny lalanao. Tsy aleloia. Izy ary nitenenako azy zany eto re. Akino amin'i Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka izany. Oabolana ihany koa 2:7 andininy 7. 2:7 andininy 7. Akino amin'i Jehovah ny asanao dia ho tafatoetra ny hevitrao. Fampianarana hitariana antsika androany dia hoe ataovy voalohany amin'ny fiainanao sy ny ataonao sy ny alehanao ary ny asanao Andriamanitra. Atao voalohany amin'ny fiainanao, amin'izay ataonao, amin'ny asanao Andriamanitra. Eny na inona izany. Izay mahatonga ny Baiboly mampianatra hoe na inona ataonareo dia ataovy amin'ny anarako hoy Jesosy Kristy. Sy ato zany mahatonga antsika
iankina tanteraka amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay atao. Tsy ekina antsika amin'ny fahalalantsika na amin'ny fahaizantsika na amin'izay zavatra rehetra mahazatra antsika, fa hoy soratra masina hoe ankino amin'ny Jehova, ankino amin'ny Jehova. Hainareo tsara angamba ny sahafa inona ary zany le mahia miankin-drindrina. Ozy ny rehetra hoe sahafa. Nahoana izy miankin-drindrina tsy mahajoro irery ny sahafa, fa raha joronao dia mety hidaboka izy. Lazaiko aminao fa tena fahafinaretana amin'Andriamanitra ary tena fifaliana amin'Andriamanitra mihitsy. Izany hoe zanak'Andriamanitra anankiray mahay manakina ny zavatra rehetra eo am-pelatanan'Andriamanitra. Dia raha in'Andriamanitra tsy miankina amin'ny fahalalana izy, na miankina amin'ny fahaizana izy, na miankina amin'ny zavatra mahazatra azy izy, fa zay rehetra ataony dia akinina amin'Andriamanitra daholo. Ozy ny sasany indraindray hoe na dia zavatra kely tsisy dikany koa ary veranga dia mila vavaka. Eny tompoko, mila vavaka daholo zany. Ary zay no mampivavaka ny mpivavaka, miaina amin'ny vavaka, mitoetra amin'ny vavaka, mijoro amin'ny vavaka amin'ny mampivavaka azy. Alleluia, alleluia. Ny mpanompo sampy rehefa misy zavatra ho ataony, ohatra mpivarotra izy, dia fafazana zavatra ny varotra. Zany re ny varotra amidin'ny olona reny ny akamarony dia aterina vao mieritreritra hoe tena mihinan-kina-paola ihany raha le mpividika. Efa fafazana zavatra tadito tsara mipetraka atao amin'ny dadafarina zay rehefa vakansy, sady izy mivarotra kotozany ataony. Dia mialohan'ny andehanany efa fafazany daholo le kitoza raisibika, saosisy raisibika. Tonga ry koa izy mbola fafazany koa izy rehefa avy eo amin'ny toerana. Fa aty ariana zao vovonjo zao avy ozy tena mihinan-kina-paona ihany ny olona. Tsy fatany zavatra tamin'iny dia ohatran'ny hoe karazana fanorotana ve sa iny zany dia vetivety koa fa lany le izy. Io iaho hoe raha ny mpanompo sampy azy mahay mitoky amin'ny sampiny tahaka izany, dia tokony mihoatra lavitra noho izany kosa ny zanak'Andriamanitra, manompo an'Andriamanitra, mahay manakina ny fiainany amin'Andriamanitra. Alleluia. Tena ilaina izany satria ny Filipianina 2:2 dia milaza hoe Andriamanitra ozy miasa ao anatinareo na amin'ny fikasana na amin'ny fanaovana atateraka ny sitrapony. Andriamanitra no miasa, Andriamanitra no momba, Andriamanitra no mitarika amin'ny zavatra rehetra izay atao. Ka raha misy zavatra tafapetraka eo an-tanan'Andriamanitra dia Andriamanitra mikarakara zavatra rehetra. Ary zay mahatonga ilay tononkira teo manao hoe apetrao, apetrao. Isy ny tena hoe babeo na lanjao na oeto na atoseho, apetrao ozy, apetraka amin'ny Jesosy ny zavatra rehetra. Alleluia. Ao amin'ny boky Noabolana dia milaza hoe aza mirereny amin'ny apitra ianao fa na dia nevokina an'io aza dia tsy fantatrao. Dia indraindray ohatra hoe misy asan'Andriamanitra atao dia tena apetraka amin'ny tompo aloha fa raha sitrapon'Andriamanitra dia andeha ho any Fenerivest zay e. Izavolonareo na Fenerivest e. Ray, roa, telo. Tsika rehetrarehetra ve dia tsisy telo aty efatra fotsiny. Hono marakary tsy sitrapon'Andriamanitra ny andehanako any tonga dia avy hatrany dia sitra ngazo teriterena ohatr' izany le izy. Fa ny Baiboly dia milaza sy miteny hoe raha velan'Andriamanitra dia ho ataonay izao na andihananay izao, fa tsy mety ny fireharianareo hoe apitsy dia tak izao ny zavatra ataonay na toy izao ny ataonay. Fa ilaina mametraka ny zavatra rehetra eo am-pelatanan'Andriamanitra isika. Adintsika angamba raha ohatra Paoly apôstôly andeha Toriteny tany amin'ny toerana anankiray dia ozy ny soratra masina hoe dia noraran'ny fanahy masina izy. Ahoana rangano hoe andeha Toriteny dia raran'ny fanahy masina, fa ahoana koa zany asan'ny fanahy masina zany satria izy mametraka ny fiainany eo anatin'Andriamanitra. Dia noho izy mametraka ny fiainany eo anatin'Andriamanitra dia ny fanahy masina mihitsy no miteny hoe mbola tsy amin'izao ny andehananao any fa amin'izao fotoana no andehananao any. Dia manaiky fitarihan'ny fanahy masina izy ary hitantsika fa nahomby ny asa rehetra izay nataony tamin'izany fotoana izany. Alleluia. Tsy mahay mandeha irery tsika raha lasy anabavy. Ianao ve mahay mandeha irery? Teneno hoe azafady. Ianao ve mahay mandeha irery?
tsy mahay lozony atsika tsy mahay nininina le lasy vehivavy tsy mahay nininina tsy mahay mandeha rery de Jesosy hoe raha tsy misy angy ianareo tsy mahavita nininina raha tsy misy a irain'Andriamanitra andeo any Moramanga tamin'ny alarobia de nivavaka ny alohan'ny elana tao an-trano satria asan'Andriamanitra ny atao de voly tsy ho faly mihitsy efa na tsy faly azy rehefa tsy faly izy mibotsona tsy raha atahorantsika azy vavaka arovo zay tompo raha kofy amin'ny ranao de nandeha zay de nitina vidina mandraky iny tsara de misy tournave eo de nisy camion be niakatra vany de tato amin'ny ilany tato nisy ny de laharan'izy orolany lalana zay mitsotsitsotso be avy any ambony anzy de zao fotsiny hoe Jesosy eo lalana kely ngamba antsasametatra sisa sy sifana tato amin'ny sisiny tato tafavoaka tsara no fitondran'Andriamanitra sy ny fitarihan'Andriamanitra io zia hoe zay mihitsy le ilana ny vavaka rehefa mandeha mametraka zavatra rehetra eo am-pelatanan'Andriamanitra mba ho voaro amin'ny loso ho voaro amin'ny zavatsarotra tahaka izany a de voninahitra an'Andriamanitra tafavoaka somatsara izay a ary tsisy mihitsy hoe natahotra hoe saiky maty tsika saiky maty tsisy saiky maty zany eo satria eny an-tana nitondran'ireo anao a mba tsy ho tafitohan'ny vato ny tongotrao noho izany tsy mahay nininitsika mety nianaranao le zavatra mety efa mahazatra anao toerana efa falehanao fa izao no lazaina aminao mbola miteny ihany ny soratra masina hoe ankino amin'ny Jehova ny lalanao apetrao aminy asanao de rain'Andriamanitra miasa foana ny mpanao trano raha tsy Jehova manao ny trano e mandeha foana angenao raha tsy Andriamanitra miaraka amin'ny dianao sy amin'ny alehanao e ndray andro tamin'ny toerana anankiray tany amin'ny faritra atsimo niasa tao amin'ny toerana anankiray hoe Andala-Tanosy aho faritra ny roa izany de nisy convention nisy fivoriam-be a taty Akorondrano taty Antananarivo de nataonay moa tamin'izany rehefa reny de hoe mandeha de any amin'ny toerana tongavana any vo alony frais de nivavaka petraka aminao ny diandriamanitra sakana anankiray taxi borosy anankiray tsy nety nitondra de tsy monimonina zay zany sitrapon'ny tompo hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa zay sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ny aminareo e misaotra an'Andriamanitra na tsy mamotsina aza ny aviavy a de miravoravo amin'Andriamanitra foana e fa tsy hoe tsy mahay efa mandamoka ny zavatra rehetra fa za tena tsy te hiravoravo tsony a miravoravo foana ianao amin'ny Jehova na mandamoka azy zany zakana nandray ny anankiray spera dolo io spera golety reny na tsy sprinter tamin'izany de tsy nandraikio de misaotra foana e misaotra foana any amin'ny fanitelo vao nandray inona ianao rehefa nandeha zay a avaratra betroka misy toerana anankiray fiakarana be zay a niemotra tao le spera anankiray tonga de any anaty tetezana ary anaty rano ary any vao mifatratra de nandeha ndray zay nandeha ao atsimo kely na akaiky le hoe atalatanapano misy tetezana anankiray zay eo anaty ala ao a le anankiray le spera golety anankiray tonga de avy atrany de nitsoraka tonga de anjy olona roa sisa tavela tao anatin'le spera golety ho zay hoe misaotra Jesosy io mametraka ny fiainako anatrehanao a zany mahatonga baiboly ary amafisika amin'ny alala zao toriteny zao hoe na inona ataonao na aiza lehenao de izao ihany a apetrao amin'Andriamanitra zavatra rehetra fa rehefa manakina azy eo anatrehan'ny tompo ianao a arovan'Andriamanitra ianao andeha tamin'ny toerana anankiray koa vao vetivetika io zay de raha misy miaina zany hoe tandremiany ianao amin'ny moto ty fa sao de accident maty farany a fa ndre mandeha nandeha de rehefa nandeha de nanaraka azy ramo somary mataotahotra ihany aloha rehefa mandeha moto satria carrosserie tenako de nanaraka camion moramora de jereko efa mahitsy be amin'izay ny lalana tokony efa mbalasa kosa e napiditra vitesy matanjaka de vao andeha idepasy a io efa misy katikati raha milahatra amin'le camion tao nieritreritra rehefa avy eo saoran'Andriamanitra fa Andriamanitra mihitsy nanampy miverina kely aloha mivodina camion ianao de lasa nieritreritra rehefa tonga amin'ny maraina ny apitso maraina iny a nieritreritra n'le zavatra de nieritreritra hoe
za efa ny ambany 4x4 fangaro amin'ny karoseriana moto tera tsempoka vao maray lasa midimy maraina iny dia niteny hoe misaotra jesosy ohatra zay ava tena tsy misy soza amin'ny pasteur Justin zany fa mbola misy noho ny fahasoavan'Andriamanitra satria rehefa mahay manakina ny dianao lalanao amin'Andriamanitra ianao miaro anao Andriamanitra irain'Andriamanitra ilaina isika manakina ny fiainantsika amin'Andriamanitra manakina ny diantsika amin'Andriamanitra satria misy tombontsoa lehibe mihitsy raha lasa anabavy rehefa mahay mametraka amin'ny fiainanao amin'Andriamanitra ianao mafy ny aleloia tena misy tombontsoa lehibe mihitsy rehefa manakina ny fiainanao amin'Andriamanitra ianao voalohany mpanompon'Andriamanitra dia nataon'Andriamanitra ho solon-tenan'Andriamanitra dia ho ny ten'Andriamanitra hoe zay mandray anareo dia mandray ahy raiso tsara ny pasteuranao akatoavy tsara ny pasteuranao ataovy zay tokony atao azy amin'ny mampanompon'Andriamanitra azy fandray mandeha very ny boriky ny Saoly dia nataony Saoly zava-dehibe ndao lasika any mpanompon'Andriamanitra efa tsy tonga dia ndao rangahy iny koa ve dia tsita zany koa ve dia anaranana mpanompon'Andriamanitra dia ho an'ny fenarivesta koa ve dia ila tsodrano amin'ny mpanompon'Andriamanitra mavavaka fotsiny dia vita farambazonao tao dia mitenena ihany aloha aleloia ve sa tsy aleloia fa misy olo loatra zany lasany izy ohatra hoe lasany dego izy zao pino eto izy any izy vao miantso hoe pasteur allo izy zao rahalarana aiza ianao za pasteur lasa ty dego fa mba eto ambavaka ke any ianao vo entina ambavaka raha nisy nanjoanao zany teny an-dalana dia ahoana solo-tenan'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra tena ataony retim-paminany tamin'izao fotoana izany tamin'ny androny Elisa zafady andeha ikapa azo any anala ireto zanaky ny mpaminany dia soratra masina hoe andao ianao hiaraka aminay rely raha azony atao mihitsy zany dia nentiny pasteur tozy pasteur andoary fa hiaraka aminareo dia nandeha izy ireo tak zany kio tamin'ny androny Josafata rehefa raiky tany ady io Josafata hoe fa tsisy mpanompon'Andriamanitra veto mba antaniana momba an'Andriamanitra misy mpanompon'Andriamanitra eto Mikaia no anarany voalohany indrindra manana solo-ten'Andriamanitra irahan'Andriamanitra amin'izao fiangonana izao amen zany taloha zany mpanompon'Andriamanitra zany misy ajany be fa sendra ny kiarina nanao ny ataony dia saka rehetra vao tapa-drambo daholo fakony ny olona ampitoviany olona daholo le mpanompon'Andriamanitra rehetra hoe ohatra zao tsy mitovy tena tsy mitovy hitanao ny varalila fa ny mandeha tsara karamba azonao atao ihany raha misy dianao raha misy ataonao dia mandiana aloha mba mitamakany amin'ny mpanompon'Andriamanitra tokony isy amen zany aleloia dia izy tsodrano anao dia izy ivavaka ao anao satria nataonao zava-dehibe le mpanompon'Andriamanitra Jesosy inge dia niteny zay rehetra mandray anareo dia mandray ahy raha mandray mpanompon'Andriamanitra ianao mandray an' Jesosy raha mifosafosa mpanompon'Andriamanitra ianao mifosa an' Jesosy raha manazimbazimba mpanompon'Andriamanitra ianao manazimbazimba an' Jesosy raha manao tsinitsinina mpanompon'Andriamanitra ianao manao tsinitsinina an' Jesosy fa zay ataonao amin'ireny madinika kely tia reny no nataonareo tamiko Jesosy Kristy hitantsika tsara fa zay nanontany tamin'ilay mpanompon'Andriamanitra dia nahita fahombiazana tahaka tamin'ny andron'ny Josafata nahazo valiteny tsara tamin'ny andron'ny Elisa miaraka tamin'ny Elisa hitantsika fahagagana nataon'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany nakeo amin'ny Samuel hitantsika ihany koa nataon'Andriamanitra fa hitany borika ary nahazo tsodrano Saoly lasa mpanjaka tamin'izany fotoana izany ry havana akino amin'i Jehovah ny lalanao dia mbola avirary izay rehetra ka sainao misy tonkirak'iray teo ira fahasivy miteny hoe makanesa dia amiko ianareo fizaho hanome anareo fitsarana ny famelanao an'Andriamanitra elo lalana anao dia mahatonga an'Andriamanitra ametraka anao amin'ny toerana misy fitsarana tokony amen zany fa tsy aleloha intsony ahoana tsara hoe raha mamelan'Andriamanitra ialohanao ianao ialoha amin'ny ataonao amin'ny alehanao dia milaza aminao ny tenin'Andriamanitra fa Andriamanitra nomana fitsarana ho anao nomeri 7:7 ary ny fiara fanekeny Jehovah nanoloso teo aloha lalaka ka telona
hitady toerana fitsarana ho an'ny olona. Androso alohanao Andriamanitra hitady fitsarana ho anao. Androso alohanao Andriamanitra hitady fitsarana ho anao. Ianao efa lanaky niady olana zava-tsarotra maro samihafa eto amin'ity zao tontolo izao ity, fa raha mamelan'Andriamanitra hialoha lalana anao ianao hitady fitsarana ho anao a Jesosy Andriamanitra. Aleloia. Efa voamana fitsarana ho anao amin'ity herinandro ity. Atao fendohan'ny alenao Andriamanitra. Efa misy fitsarana ho manin'Andriamanitra ho anao. Hitanao ve zany? Hitanao ve zany? Tsy manofy ianao sanatria raha miteny an'izany aho, fa raha manao an'Andriamanitra fendohan'ny alenao ianao dia hanomana fitsarana ho anao mialoha lay Andriamanitra zay vavahanao na metrahanao ny fiainanao teo anatrehany. Aleloia. Rehefa mamela an'Andriamanitra ilohan'ny lalana amin'ny fiainantsika isika, efa misy lalana voavoatra an'Andriamanitra ho anao. Ianao zao miasa saina hoe ahoana rety dosieako ty apetrao amin'Andriamanitra zavatra rehetra. Efa melohany amin'ny toerana alehanao any izy, aiza ministera ao alehanao, aiza ny toerana nateranao le dossier, aiza le izy, aiza le izy. Apetrao amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Akino amin'ny Jehovah ny asanao dia ho lavirary zay rehetra kasainao. Anomana lalana ho anao Jesosy. Aleloia. Ao am-bokin'ny Mateo 1:10, izaho maniraka ny irako ialohanao. Ialohan'iza? Ialohanao. Ialohanao ranabavy a. Ialohanao ny irak'Andriamanitra. Ialohanareo rahalahy ny irak'Andriamanitra. Inona ny ataony? Hanomana lalana eo amin'ny lohanao izy. Efa misokatra ny lalana. Tenenina eo akaikinao hoe efa misokatra ny lalana raha vavy hoe a. Efa misokatra ny lalana rahalahy hoe a. Teneno. Amen na hoe indro zao maniraka ny irako eo alohana. Tsy any arinanao a, fa eo alohanao. Inona ny ataony eo alohanao ao? Hanomana lalana ho anao eo alohanao izy. Amen zany. Amen zany. Dia hoy ny Isaia mana hoe androso alohanao aho. Inona ny ataoko? Raviko ny kitotoana rehetra. Inona ny ataoko? Tapahako ny hidivy rehetra. Inona ny ataoko? Torotoroko ny varavarana varahana rehetra. Inona ny ataoko? Ny hidivy rehetra tapatapahako daholo zany. Ny sakana rehetra zay mety manakatsakana anao amin'ity herinandro ity, raha mamela an'Andriamanitra hoe ao alohanao ianao, efa ravaravan'Andriamanitra zany a mandeha lalana ianao. Tsy hainao ka la ire mpanao lalana, mpanao fahagagana amin'ny tanina ny teny. Aleloia. Tsy irairaina fotsiny ngeny mpanao lalana, mpanao fahagagana e, fa fotsiny mpanao lalana, mpanao fahagagana amin'ny tanina ny teny. Fa tena manao lalana io Andriamanitra io. Ny olona mety mahita lalana ambanin'ny tany, fa ianao ataon'Andriamanitra mahita lalana eny ambony ranomasina ianao. Amen zany. Aleloia. Toyany dize dia omeko anao ny rakitra na fenina ao amin'ny maizina, ny arenana fenina ao amin'ny manginkina, mba hafantaranao fa izao ny Jehovah Andriamanitra zay niatso anao. Amen. Aleloia. Anao lalana ho anao ane Andriamanitra. Mivavaha ianao a dia teneno Andriamanitra hoe aoka ianao eloha lalana ahy Andriamanitra. Zany dia hitady asa amin'ny herinandro a, aoka ianao eloha lalana ahy Andriamanitra. Dia anao asa tahaka izao aho, aoka ianao eloha lalana ahy Andriamanitra. Alà amina ny dematiky a, tonga dematiky. Efa misokatra ny lalana hoe, efa misokatra ny lalana hoe. Tokony isy amen zany. Tokony isy amen zany. Andriamanitra ke tsy mba manadaladala olona zany e. Na hoe makamaka fanahy olona hoe antsoy aho dia valiko ianao nefa rehefa miantso sy mamaly akory. Fa zay teneniny a dia lazainy. Zay lazainy a dia taterahany. Ary tsy mba hiverina aminy zay teneniny raha tsy ambinina aminany rahany azy. Ka raha hiteny izy hoe androso alohanao aho, dia tsy hiverina any amin'Andriamanitra io raha tsy efa tanteraka ny fiainanao, tanteraka ny fiainako, atsapahanao hoe tsy mandeha irery ianao fa miaraka amin'Andriamanitra ianao. Tokony izy amen mafy be ho an'i Jesosy. Aleloia. Raha velanao Andriamanitra androso alohanao a, dia hoy ny hirantsika hoe indro eo aloha
no ny rany Jesosy tsy atao matoky ny tompo ampinoana ny fandresena miara-manondro aiza aiza hoe azafady manaraka fotsiny ke zany ianao e tsy miemitra ianao afa mandeha anao eo aloha eo le fandresena ho anao amen zany misy fandresena eo alohanao rehefa Jesosy miara-mandeha aminao ao amin'ny Exodosy 3:30 andino faharoa dia milaza manao hoe aniraka ny anjely eo alohanao aho aroaio kananita perizita ny etita jebosita ary dia tsisy ho hita amenna hoe reo manelinkelonanao rehetrarehetra eo andeha eo alohanao Andriamanitra dia ataon'Andriamanitra ringany eo amin'ny lohanao daholo reo ozy Andriamanitra hoe miala eto ianao fa ty zanako vavy ty ny sokony sekretera eto fa tsy hainao tsesy amenna raha olona ty zanako lahy ty no tokony mitazona an'io andraiky ty fa miala ianao ry anakita miala ianao ry jebosita miala eo anao halleloia halleloia aniraka anjely eo alohanao izy dia roa daholo ny fahavalonao rehetra reo miome aminao reo mandatsalatsa anao reo manao tsinitsinina anao reo oroay Jehova Andriamanitra daholo reo amen halleloia fa zao fotsiny avelao Andriamanitra andeha eo alohanao tsy misy sarety mandeha aloha fa ny omby mandeha aloha tsy hoe Andriamanitra no omby tsy misy kafe mandeha aloha fa ny fanjaitra mandeha aloha dia tahaka izany keo Andriamanitra mandeha aloha ary rehefa izy mandeha aloha fandresena ao alohanao ao aza mieritreritra mihitsy ianao hoe ho resy na dia mafy aza niady atrehinao fa ataovy ao-tsainao foana hoe tsy maintsy mandresy miaraka amin'ny Jesosy amen zany ndre mandeha Davida dia nanatrika ady ary niady loha izy dia rehefa nandresy loha izy tamin'ny voalohany dia tamin'ny fotoana faharoa indray dia andeha anatrika ady indray izy Davida moa dia olon'Andriamanitra raha mitady sekre fahombiazanao jereo ny tantarany Davida vavaka izy Andriamanitra eo andindray ave hiady fa efa menao fandresena ange le tamin'ny voalohany teo hoe ataokotra n'iny ihany ve famelezako azy sa ahoana ny amelezana azy tozy Andriamanitra okalo aza mbola mandeha aloha fa mbola tsy any mbola tsy any fa zao ny ataonao raha mare figadogadony figadogadon'ny olona eny amin'ny taon'ny voaroy azo ianao dia mandihana amin'izay ianao fa amin'izay Jehova efa melohanao zao soratra masina irain'Andriamanitra dia anomenao fandresena amelo ny Filistina amelo an'ireo fahavalo ireo melohanao Andriamanitra halleloia halleloia rehefa melohanao Andriamanitra misy fandresena ho anao rehefa melohanao Andriamanitra misy vahaolana ho anao rehefa melohanao Andriamanitra halleloia misy lalana vaovaotra ho anao halleloia halleloia rehefa melohanao Andriamanitra dia ho hitanao ny anaovan'Andriamanitra an'ireo fahavalo ireo dia ho gaga ianao hoe tena palahelo indray eny nanjo azy tena tsy naposika hoe izany ny azo an'iny olona iny zava-matahotra Jehova no ataonao valy ny vavakay no famarinana dia vavaka ianao Andriamanitra mamindra foaniny fa tsy fantany izay ataony le olona mpanaratsy anao le olona mpanenjika anao zava-misy ho ataon'Andriamanitra hitanao mihitsy ny mahazo azy amen zany satria Andriamanitra eo alohanao miady ho anao ao amin'ny Salamo 7:50 Andriamanitra zay mamindra fo amiko dia ialoha fa tsy ho any arinako ary ataon'Andriamanitra valy mijery ny amin'ny fahavalo koa melohanao zany Andriamanitra dia zava-misy misy zavatra mahazo ny fahavalonao halleloia halleloia toy Andriamanitra hoe ijery maso fotsiny ihany ianao misy arivo lavo ao anilanao eo akavananao fa ijery maso fotsiny ihany ianao dia rain'Andriamanitra ny amin'ny famalian'Andriamanitra ny ratsy fanahy hoy soratra masina
zava-dehibe zany a akino amin'i Jehovah ny asanao a dia ho lavirary izay kasainao. Mindoa zao ny herinandro apetrao amin'Andriamanitra ty herinandro vaovao ty. Tonga eto ianao amin'ny lady a, tonga eto miaraka amin'ny fandresena. Tonga eto ianao amin'ny lady a, tonga eto miaraka amin'ny lalana voasokatra. Tonga eto ianao a miaraka amin'ny fitahiana lehibe ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao, satria nataonao voalohany amin'ny fiainanao Andriamanitra. Aleluia! Hiady ho anao Andriamanitra rehefa avelanao izy elohanao. Hiady ho anao izy. Ianao croisé les bras fotsiny ianao sera. Jereo fotsiny fa Andriamanitra hiady ho anao. Alefa hoe manaova croisé les bras hoe nareo rehetra. Zao fotsiny ny ataonao mijery ny fahavalonao. Halleluia! Ndry zatonareo hoe miady alery satria Jehovah miady ho anao. Satria anao mamela an'Andriamanitra eo alohanao, dia Andriamanitra mihitsy niady ny adinao, hiadika ny zava-tsarotra tenao. Dia rain'Andriamanitra dia otorina miantoko voalohany 1:10. Jehovah Andriamanitra izay mandeha eo alohanao, dia izy hiady ho anareo araka izay rehetra nataony tany Egypta hoy soratra masina. Andriamanitra ao izay mandeha eo alohanao, izy no hiady ho anao. Amen zany. Amen zany. Alleluia. Dia misy hirantsika anankiray izay hira hoe aza mitomany re, aza mitomany re, fa tsy ho hitanao itsony faraosy ny olona. Tsy ho hitanao tsony reo, tsy ho hitanao tsony reo. Amen zany. Alleluia. Alleluia. Tapatapa ny olona tamin'ny andro Mosesy. Mosesy maty ane zay e, iemtry zay a rano Egyptiana, androso zay a ranomasina be, aiza ny tany izoranay. Hoy ny teny Mosesy manao hoe zao no lazaiko aminareo, Jehovah hiady ho anareo fa mangina fotsiny nareo, mangina fotsiny nareo. Halleluia. Dia reto miaramila tamin'ny andro Josafata dia nisy lehilahy mpaminan'Andriamanitra. Satria nanatrika Josafata raha ny miaramila ny jerena dia apahatelony miaramila ny fahavalo, miaramila ny araka ny Josafata. Inona moa nataony Josafata? Poritra loatra ozy izy a, ka ny nataony a dia nitodika nitady an'Andriamanitra. Rehefa mafy ny zavatra tenao a, mitady an'Andriamanitra ny vahaolana aingana. Tsy hay vahaolana aingana dia nivavaka izy. Tamin'ny nataony ny olona rehetra hivavaka, miaramila mivavaka daholo. Natsangan'Andriamanitra amin'izay lehilahy anankiray, joro teo anatrehany Josafata. Aza matahotra nareo ry Jesosy mamonjy atao foibe akoron-drano, Jesosy mamonjy manerana zao tontolo zao, fa ty ady ndre mandeha ty tsy anareo ny ady fa manginy nareo, fa Andriamanitra hiady ho anareo. Amen. Ka misy ohatry zany zao zo miaramila. Zay fa matahotra ho tavaverina ny avady aman-jany akotra iavy zao sa ahoana re. Reto miaramila manetsinetsiny, itsika vitsy kely reto, anahoana nisy eo? Faly miaramila. Rehefa faly izy ireo, inona nataony? Aleo rangaha mideran'Andriamanitra ndao atao a. Aleo rangaha mideran'Andriamanitra ndao atao a. Rehefa tena misy zavatra manjoanao a, mba manokana miderahan'Andriamanitra ianao. Fa io fiderahanao an'Andriamanitra io a, dia misy akony lehibe anaten'Andriamanitra, satria misintona ny fanatehan'Andriamanitra eo fiainanao zany. Alleluia. Dia nanomboka hatrany hoe adala be hoe hiady amin'ny fahavalony nefa hira no atao. Hira no atao. Amin'izay tsy hirana miaramila be hoe takan'ireny roto be reny, fa hiram-pivavahana. Izany no irako ana. Sina koa reto mahazo an'reto Israely reto? Tsy misy mahazo azy, fa izy matoky fa Andriamanitra hiady ny adiny. Koa satria matoky izy fa Andriamanitra hiady ny adiny, inona andeha atao? Aleo mideran'Andriamanitra. Hira ho satria manana mpiantoka. Mba alevasy moa e, ka tsy mba hafony aho. Avereny ray mandeha mihira aho satria, mihira aho satria, atsakano ny tananao, ny tsintsina aza jereny, jereny
ka tsy mba afo averytsika indray mandeha ny rahalahy rery manao aloha mira ka tsy mba afo mianapavy rehetra ndray ary isa ro antelo mira ny tsitsinaza jereny ka tsy mba afo manana piantoka ianao manana piantoka ianao Andriamanitra iady ny adinao rehetra dia hira sisa tao mpisaorana tao fanomezam-boninahitra azy atao rehefa nideryreo tonga dia nanisy otrika Andriamanitra namelo ny fahavalo dia naza mifanramatra tao izy menakavy fanramatra tao dia rehefa avy eo rinkana nataony zanak'Israely sisa niaraka amin'ny Josafata nakababo arembevava fitahin'Andriamanitra no azon'izy ireo fandresena azo ny fitahin'Andriamanitra ihany koa nanaraka ny fiainan'izy ireo satria nahoana Andriamanitra nanome toky fa iadin'izy ireo Andriamanitra akino amin'i Jehova ny asanao rahalahy mafy ve sarotra ve akino amin'i Jehova fa mory rehefa eo izy an'olo-tsainanao ane Jehova Andriamanitra tsy hoe any amin'ny anala fanadinana ihany voamena ny salamy 2:30 hoe anala fanadinanareo raka izy dia vavamba an'olo-tsainanareo Andriamanitra fanamin'io asanao io azy mila tolo-tsaina avy amin'Andriamanitra mihitsy ary rehefa Andriamanitra manolo-tsainanao aomby amin'ny ataonao rehetra ianao mafy ny aleloia mafy ny aleloia mafy ny aleloia ho fahazavana amin'ny fahamazinana eo amin'ny fiainanao izy ho alokaloka amin'ny lalakalehanao izy rehefa melo lalana anao dia rain'Andriamanitra aizina ane manarona ny tany aizy pito manarona ny fireneny fa aminao ny mpisahan'ny voninahitr'Andriamanitra dia ozy soratra masina hoe ary nandeha teo alohan'i Jehova tamin'ny andro rahona tamin'ny andro afo andro rahona noho ny atoandro andro rahona noho ny alina tsy niala tamin'izy ireo nandeha teo alohany andeha alohanao ane ny andro afo fanahy masin'Andriamanitra elo lalana anao ny fanahy masin'Andriamanitra hitaridalana anao ny fanahy masin'Andriamanitra ampahomby anao amin'ny ataonao rehetra ny fanahy masin'Andriamanitra jalina zay ny tamin'ny kirosy manao hoe ianao ry kirosy zay voahositra Jehova ianao ranabavy ianao rahalahy zay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina androso alohanao izy andravina amin'ny teo taona anapaka nidivy anorotoro varavarana varahana rehetra malalaka ny lalanao mandehana ampiadanana ianao mandehana mpahasambarana ianao tsodrananao zay malalaka ny lalanao amin'ny herinandro ity malalaka ho any lalanao minoazany ianao mafimafy ny aleloia mafimafy ny aleloia ivavaka isika aleloia ahoana tsara ankino amin'i Jehova ny lalanao apetrahonin'Andriamanitra malama ny lalana raha malama tsotra hita hoe malama maina dia tena anisan'ny mamitaka be raha mamotaka ny andro rao dia mety hoe malama io dia hainao mitandrina fa malama maina tsy apozinao dia filasika tapika eo ianao Andriamanitra hitaridalana anao ataontsika nihira hoe tompo aza vely irery aho tatanao ambatsy enjery Andriamanitra dia hivavaka tsika rehefa avy eo dia nivavaka ataontsika ametraka ny herinandro ty eo anatren'Andriamanitra tsika Andriamanitra ne omba sy hitahinao amin'izay rehetra lehanao sy ataonao rehetra ahita fahombiazana sy fanambinana ary ahita fandresena amin'ny ataonao rehetra ne ianao ira fahafolo sy arivo ataontsika izay hira izay aleloia alao mitsangana antsika alao hira federala azavely renao
sandrina satria tsy mahay mandeha irery aho tsy mahay mandeha irery aho fa ianao no andry ankinako no andry ankinako tompo aza vela irery aho tompo aza vela irery aho tantana amene sanena atstray amin'ny lanitra ny tananao tantana n'Andriamanitra ianao tsy mahay mandeha irery aho fa ianao no andry ankinako ianao no mpamonjy ahy sady fialofako ianao no mpamonjy ahy sady fialofako ary any fanantenako ianao Jesosy no ariko ny fanantenako ianao Jesosy no ariko tompo arovitsy ho resy aho arovitsy ho resy aho l'Andriamanitra melohanao tsy resy sady ianao fihino mba tsy anjera aho satria malama be ny lalana malama be ny lalana fa ianao ny fialofako fa ianao malala zay mialofako tompo arovitsy ho resy aho tompo arovitsy ho resy aho sao efa naresy an'izao toy izao Jesosy aza matahotra ianareo tahaka nandreseny Jesosy mandresenao ihany koa satria malama be ny lalana da ianao no fialofako ianao no mpamonjy ahy sady fialofako sady fialofako ary any fanantenako ny fanantenako ianao Jesosy no ariko ety ianao no mpamonjy ahy ianao no mpamonjy ahy sambaty ianao ralahy sambaty ianao ranavavy ao manana n'Andriamanitra kiaranao manana n'Andriamanitra vota elo lalana anao am'izay alenao sy ataonao rehetra akino amin'ny Jehova ny asanao akino amin'ny Jehova ny alenao eo laviratsa ny rehetrarehetra izany ianao Jesosy no ariko ety ianao Jesosy no ariko ety ianao Jesosy no ariko ety ianao Jesosy no ariko samiaro afavaka ao anatreny tompo misorany amin'ny tenin'Andriamanitra zay menanao androany entinao fampaherezana fampianarana fitarian-dalana anao apetrao amin'Andriamanitra ny herinandronao manontolo mba hitahian'Andriamanitra anao ahita lalana voasokatra ianao azo fandresena ianao ho voninahit'Andriamanitra amin'izay rehetra ataonao rehetra ho fahazavana amin'ny lalakalenao any Andriamanitra na dia mafana aza ny ady atrenao dia ho alokaloka ialofanao aneny fanahin'Andriamanitra mba tsy andoranao ny ainandro be eto anivon'ity zao tontolo izao ity mba tsy ho tafotoana sy ho solafaka ao anatin'ny aizina ianao dia Andriamanitra melolalana anao ane ampahery ianao hatrany hatrany indreto izay Andriamanitra milanao mpialolalana anay izay